Araky ny fanambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ity hariva ity tsy iza izany fa Andriamatoa Rakotomanalina AVV izay diso fantatry ny rehetra ao anatin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava iresaka izay baolina lavalava izay tsika amin'ity hariva ity fa dia miarabanao VV ary nanaiky vahiny fandarana mahery amin'izao alina izao. Faly miarabanao nono dia miaraba ihany koa ny mpankafy sy ny mpanaraka ny fandarana mahery. Fa namarena kely fotsiny ety am-piandohana fanondroany ianao zao no tonga teto amin'ny fandarana mahery izay azo lazaina hoe anisan'ny mpiara-miasa tamin'ny fandarana mahery satria niarahana nantotosa ny trophée mahery ho an'ny taona 7-24 tsika izay nitanterahana tamin'ny volana janoary izay isan'ny nahazo izany koa moa ianao ary eto dia mbola fisaorana natolotry ny fandarana anao satria sady mbola nanaiky ao vahiny ianao ary mbola antenaina ihany koa mbola hisy ny fiara-miasantsika mitoya amin'ny taona 7-24 eo amin'izay lafiny ny trophée mahery izay fa ny tena atondihy izay nanasana anao eto amin'ny plateau amin'ny tiariva ity dia iresaka ilay etsika goavana rugby tsinjakabe na dia fa eno ary ilay anarana azo lazaina hoe mety mbola misy ihany koa ny tsy mahafantatra fa ety am-piandohana dia hazavao kely amin'ny mpijery aloha hoe inona tsara moa zany le hoe rugby tsinjakabe inona ihany koa ny hevitra finosiny ao anatin'ilay izy. Satranao namana nono ny rugby tsinjakabe dia rugby sy lalao ara-panatanjahantena miaraka amin'ny zavakanto efa eo amin'ny andihany faharoatsika izao satria nitotosaina tamin'ny taona 1994 lasa teo ny andihany voalohany fampiarahana ny zavakanto sy ny tontolon'ny fanatanjahantena. Afaka miaraka tsara ve izay hoe tontolo ara-panatanjahantena rugby sy fampisehoana tsehatra zay? Afaka miaraka satria pirofon'izay ny fahombiazana tamin'ny andihany voalohany tanterahanay tamin'ny taona lasa. Ya toy ny resakatsika somary atao hoe niteraka resaka nanaitra ny tao anatin'ny tontolo ihany izy ity satria efa nahita peta-drindrina zany hoe ny afisy malaza azy ny mpankafy ny taranja baolina lavalava ny amin'ireo filevana andray anjara ny hita aloha tamin'ny afisy dia ny hoe mpilalao filevana roa avy aty amin'ny kianjan'ny Malakama ifandona amin'ny filevana roa avy ary amin'ny kianja Maki zany hoe tsy azo dijita moa fafantatritsika ny olana misy eo anivin'ireo fitantanana anankiroa ireo inona ny fanazavana afaka entinao satria miova indray izy ankehitriny ohatrany somary tsy raikitra indray ilay lalaoan'ny tamin'ny Manosy Be sy izay andray anjara sy ny 3FP ny mikianjan'ny Maki. Marina ny voalazanao. Tsy nandiso fanantenana ny mpankafy zahay na ny mpilalao fa noho ny toe-java misy teo amin'ny mpitantana no nahatonga an'izay fiovana izay tamin'ny ora farany. Maneho fisaorana ny tenako ny malagasy rugby izay nanome alalana hanatanterahana io lalao io satria taminy tsy nanisy olana izy ny anaovan'ny ekipa Rotonta. Toy izany koa ny filohan'ny club Rotonta izay nantonika dia nanaiky soamatsara satria rehefa nifanaraka izahay izay nakako fankatoavana ihany koa tamin'Andriamatoa Andry Ravelojana mikasika an'izay lalao izay dia nanambara ny filohan'ny filevana Rotonta fa azo tanterahana ny lalao ny 9 ny volana novambra satria misy paozy ao aorianan'ny petite finale izay tokony ho tanterahana androany fa 9 ny volana novambra nefa moa rehefa nivoaka ny afisy izay lana tsiny amin'ny mpankafy ary tondra fitenenana eto fa tsy avy aminay mpikarakara nefa koa maneho fisaorana ny tenako tamin'ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny Andry Ravelojana mikasika ny fanafoanana ny fangatahana an'izay lalao izay satria nangataka lalana tamin'ny tenako hanatanterahana an'izay lalao izay. Eny antaratasy indromy taona tany le izy izay tsy nisy valiny moa hatreto nefa atao ahoana fa mbola be no sisa dia nisaorana azy. Eo amin'ny nambaranao teo fa hoe nisy ny fifanarahana mazava avy amin'ireo filevana
tsy nisy ve zany ny atao hoe ny tany fileovana ve ny lasa aloha ny aonanao a sa hoe tokony miaona aloha tamin'ny mpitantana ny analamanga rugby sy ny malagasy rugby ianao zay vao nandray an'ilay fanapahan-kevitra hoe reto no ampilalovana. Nitsodrano a Andriamatoa Andry tamin'ny fotoana ny onako taminy mahakasika an'ireo lalao reo dia nanao fampirarana tamin'ny fileovana anankiroa ny tenako. Avy eo aho nampilaza azy dia nitsodrano somatsara mihitsy izy moa ataovy fa ny zavatra nampalahelo fotsiny tao anatin'ilay izy hoe ny fahavonona ny rotonta izay teraka hafaliana lehibe teo amin'ny fileovana andaniny sy ny ankilany nefa moa izay no lahatra dia tsy hitany tena no ambara fa dia amin'ny andihany fahatelo miezaka anatsara an'ilay raha ny fanazavana atao hoe fanazavana an-gazety moa zany nahitana ny namaliny ny Andriamatoa Andry Velojona azy araka ny nambaranao teo dia ny hoe anatina compétition mbola anatina saison ny ligina analamanga amin'izao fotoana izao tsy nahafahany manome lalana n'ilay ekipa izay tokony ilalao any tsy efa nisy fampiresahana dia miloha ve zany teo aminareo mahakasika an'izay? Lavalava le baolina dia io le hoe lom-baolina ny zavatra kely nahatsikaiky sy nahavariana tao anatin'ilay resaka ataoko hoe ekipa manany maizy azy ao anatin'ilay fitantanany 3FB sy ny taminy olon-dehibe ny fanaiky ary ny fanaraka soamantsara antaratasy izay sy ireo fileovan'ireo ny zavatra kely nahavariana rehefa nomena ilay lalana sy fanarahana tamin'ilay club dia hoe 7 novambra izay daty androany ny anaovana azy dia malalaka ataoko angamba fa nanareo matevera namoaka an'izany fandaharana zany calendrier zany hoe amin'ny faha 7 ny volana ny final eo amin'ny tamma sy ny 3FB nefa ny moa rehefa mivoaka ny afisy izay mbola elako tsiny elako fondro amin'ireo mpakafy fa tsy nisy fitaka velively fa tsy afaty aminay fa ny fileovana rotonta dia vonona dia io na hemitry misy andry amin'ny 29 ny volana novambra io moa le lalao ka dia mandeha ny lalao ozy ny fomba fiteny zay. Atao anatin'ilay fisafidianana ohatrany somary atao hoe nisy dingana nataonao ve sa inona ny tena tao ambadika ilay izy hoe reo fileovana anankiroa izay efa samy nanany safidiny no nieritreretinao ampiona misy dikany ao ambadika ve zay nisy zavatra tianao atongavana ve satria iarahana malala hoe efa samy nanany lalany le fileovana izahay satria ianao sady mpitantana fileovana ihany koa izahay mpitantana sy ireo ankizy dia tsy misy mihitsy ny ngambany ary olana ary na eo amin'ireo ray aman-dreny malagasy rugby sy ny filoha Andry Ravelojona raha ne ny fijerinay azy ny fitantanana no misy tsy fetezana fa izy mirahalahy olombelona tsy mbola nahita angambontsika hoe adina fikasia tanana ohatr'izany fa hevitra tsy mitovy ilay izy fa za mahita hoe ho tonga any amin'ny famaranana io satria heritaona katsoka afaka andro fitsifitsy izay ny fifidianana raha tadiditsika ny 2 Desambra 2024 ka mino avy efa taona ray zay tsy ho ela intsony dia tokony ilamina izy io zany hoe raha izay fanazavanao zay tsisy olana mihitsy eo amin'ny lafin'ny mpilalao tsy misy olana samy mpilalao ny mpilalao tena mifandray ary manambara aminao fa zavatra mampalahelo dia misy raha mpilalao tena latsa-dranomaso hoe fa maninona ary fa inona ny olana ny afisy efa reny fa ny tanana efa zao ny entraînement fa mandeha ny filohandry zareo efa nanao engagement efa hoe lalao nefa zao moa ny vokan'ilay izy any amin'ilay ankizy foana no miantra le tsy fahatanteran'ilay zavatra atao zay no mampalahelo eny ataoko hoe efa mazava ampijery angam'izay aloha fa hiditra eo amin'ny tapany faharoa amin'le toyan'ilay resaka rugby tsinjaka be raha tsy ny lalao zany ny tamma sy ny 3FB foana ve zany ny lalao rugby amin'ilay etsika ho ataonao io sa misy vanovany ny lalao dia mandeha ozy
amin'ny fahenina am'roapolo ny volana novembre ny soloana ny union equipe rugby eo amin'ny 15 fa ary ny union sportive d'Ankady fotsy dia eo amin'ny FTM Manjakaray ao anoloan'ireo moa misy an'le baolina vehivavy sy deuxième division Besarety eo amin'ny Tomadinika ary ny deuxième division lehilahy Korondrano Andrefana sy Atsinanana. Raha tsy diso reto filevana roa reto Ankady fotsy sy Manjakaray no niona tamin'ny andiany voalohany raha teo amin'ny vokatra na nahoana dia izy ny manala vela zany amin'ity andiany faharoa ity. Raha ny statistika eo anivona SOS ny orinasa dia manala vela ny FTM Manjakaray. Raha ny lafin'ny fikarakarana ary aiza ho aiza amin'izao fotoana izao? Efa tomombana satria raha ny 20 ny volana ity no nieritreretina naovana azy dia noho ny fangatahanyireo fileovana izay nalaiko teo anoloana mialatsiny manona le hoe tamin'ny Mastroaz FB hoe malalaka izahay ny fahenina am'roapolo ny volana fa raha mety mba handray anjara izahay mo araka le teninao teo hoe ny ankizy tsisy mifaninina mihitsy dia efa saika hoe amoaka an'izay lalao izay amin'ny endriny tena mahafinaritra nefa zao moa ny lahatry ny mpitantana ka tsy hitan'izay eo ambara dia miandry ny lera ikadona ny fefa tomombana atsakany sy andavany taolo fa dia miandry ny lera sisany amin'ny 4 novambra. Resahako ohatran'ny hoe ny bahana kely tao anatin'le tontolon'ny taranja-bola lavalava satria le izy misy an'le hoe tsinjaka be ohatran'ny ahoana zany ny fandaharam-potoana amin'io alahady fahenina amby 20 novambra io. Ny vavahady dia mivoa amin'ny 9 sasany maraina mandeha ny lalao miisa 4 mifarana kosa izay lalao ara-panatanjahantena izay amin'ny 2 ora manomboka avy hatrany toy ny tamin'ny taondasa ny fety iarahana amin'ny mpanakanto miisa 5 izay sangany eto Antananarivo ary tsy dia hitatsika mivoaka loatra. Black Nadia dia nitandrika Jean Aimé Tinati izay amin'ny endriny vaovao dia misy koa ny akademia ary Midja. Azo lazaina fa dia afaka sady hijery baolina zany ny mpakafia ny jery izay hirahira izay fa somary hiverina kely ihany ao anatin'ilay taranjantsika Andriamatoa Iverako Tomanalina entsika mamaraparana azy raha ho anao manokana zany zao na tsy ary tena venao aloha hoe lasibatra na tsy ary tena venao hoe voadona vo anisy tao anatin'ilay tontolon'ny taranja-bola lavalava noho ny tsy fankazahoana mpitantana anankiroa. Matsiaro zahay io moa ny ankizy foana any amin'le mpilalao no victime mialatsiny amin'le teny vahiny le mpilalao foana no tsy maintsy mivesatra an'izay fa araka nambarako anao teo hoe raha ho ankalazaina zany tsy fetezana sy tsy fahatomombana ny lalao teo anatsihan'ny ligy dia efa ho heritaona izy zao satria efa hikadona ny 2 Desambra indray dia mino fa efa misahatra lehibe sokoavana mahakasika ny fandaminana an'izay tontolo izay ngamba. Maranam-patsika azy ary inona ny afatra ao ho an'ny mpakafy ny taranja-bola lavalava sy mety hoe miendrika ho vahaolana ihany koa atolotra ny mpijery sy indrindra ihany koa ny teninao farany mahakasika ny zavatra isy amin'ny fahenina amby 20 ny volana novambra. Tsisy azo ambara fa dia araky nambarako teo hoe taona ray zay mino fa efa ilamina io dia miandry nikadonan'izay fotoana izay tsika fa moa eo amin'le hetsika amin'ny fahenina amby 20 ny volana novambra dia tongava fa tsy latra danja noho ny tamin'ny andiany voaloha izay isorako anareo mahery na nomezanareo maro-pankasitrahana ny tenako tao anatin'izany fikarakarana zany fa dia zavatra manaraka ny fenitra no atolotra ay. Mbola mirary zay ny eto amin'ny fandarana mahery ny fiaraha-miasantsika amin'ny taona 20 sy 2 fa dia isorana betsaka ianao Andriamatoa Rakotomanalina AVV nitondra izay fanazavana izay ho an'ny tontolon'ny taranja-bola lavalava ho antsika ny mpanaraka ny tokantrano dia nazava angamba zay ny eo mahakasika aniny resaka baolina izay tsy fankazahoana teo amin'ireo filevana izay hoe efa nipetraka ny afisiny efa tsy nandray
ray anjara indray a dia izy tompona andraikitra voalohany mpikarakara ny hetsika no mitondra izay fanazavana zay fa dia isorana ianao anaiky ny vahiny sotra indrindra namananao